Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tany Alemaina no nitranga ny tantara. Ity tovolahy anankiray ity dia anisan'ny mpikambana tao amin'ireo fikambanan'ny tovolahy maditra tany amin'izany toerana izany. Kanefa indray andro dia niova fo izy ary nanara-dian'i Jesosy. Ankoatr'izay ihany koa dia tapa-kevitra izy ny andika ny filazantsarany Jaona izay ao amin'ny Baiboly mba ho an'ireto namany. Indray andro ary izy dia nitafahoana tamin'ireto namany ka hoy izy hoe, misy boky aho nentiko anareo avy any Berlin ary tiako vakiana aminareo izany raha tianareo. Dia samy nano ankilatsofina ny aino avokoa reto namany rehetra. Ao amin'ity filazantsarany Jaona izay nadikan'ity tovolahy ity tokoa mantsy no anisan'ny boky mirakitra ny tantaran'ilay lehilahy anankiray tsara fanahy, nandalo ny fiainany manontolo ary nanolotra ny ainy mba ho faty amonjena ny olona rehetra eto an-tany. Tsy iza izany fa Jesosy. Dia olona tovolahy tamin'ireto namany hoe, Jesosy Tompo izay tsy mahafoy ny maditra tahaka antsika izao, dia izy no nanamboatra izao teny izao tamin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho antsika. Avy eo dia nanontany indray ilay tovolahy, nanontany reto namany izy hoe firy amin'izy ireo no mahavaky teny, ka zatovolahy sy zatovavy 700 no indray nitsangana namaly izany antso izany. Ary ireo 700 ireo dia samy mifandrombaka ny vidy ilay filazantsara avokoa. Dia samy misaotra sy nanome toky ilay tovolahy fa hamaky sy handinika izany tenin'Andriamanitra izany. Marina tokoa izany fa toy izany ny asarobidin'ny Baiboly sy ny herin'ny mahagaga izay afaka manova ny fo maditra. Ny firarianay eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana dia ny ankamaminao piaino ny radio adventista maneran-tany ny tenin'Andriamanitra satria mampahendry io. Amin'izay fotoana izay dia afaka hiaraka hiteny amin'ny mpanao salama ianao manao hoe, endry noho ny mpampianatra rehetra satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Endry noho ny antim-panahy satria ny didinao no tandremako. Efa narovako ny tongotro tso amin'izay lalan-dratsy mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipika aho fa ianao no mampianatra ahy. Endreny amin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely atao am-bavako aza. Ny didinao no azoko fahalalana, izany no ankahalako ny lalam-pitaka rehetra. Salamo 720 ny 770 ka hatramin'ny 700. Jacqueline sy Noah. Anoranada tandringesara ambarako anao azavariana rokiana amitany ity fandalovana ratsy aby hitanao zagnahary nampagnantegna raha maro antsika zanany ambesatrindrikirana bafy karambola tsara loatra raha ty karaha matsiaro librantegna masiro zalany fiainagna fitiaviko anao ranada matonga za magnantra anao halanjagna hary ratsy manjary maigny raha
irignano unamani tsy tiany siove tsy tiany siove ndraiky amitsika dia AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 maramitsika mbola mankamamy tsisy ty hiala amin'ny adalagna fataony tadidia fa misy fetra raha jiaby mipodiagna tsoanignenanao za magneky raha zegny ke manokiniany hiezaka za agnatogno zagnahary fitiavako anao ranada mahatonga za magnatranao halanjagnahary raha tsy manjary marigny raha volagninao ranabavy ke hino raha tokony ataoko mikaiky zagnahary podiagnanao irignanao unamany tsy tiany siove tsy tiany siove ndraiky amitsika dia tsy tiany siove tsy tiany siove ndraiky amitsika dia talilio amiko ke ty baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia 2:15 ny anafahana an'i Jerosalema amin'ny fahandevozana sy ny fatorana. Mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao ry Zionô, tafio ny fitafianao tsara tare ry Jerosalema ô tanàna masina. Fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Aintsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana. Ary mipetrary Jerosalema ô, vao ny fatorana amin'ny tendanao ry Ziona zanaka vavibabo. Fa izao ny lazain'i Jehova. Tsy vola tsy arena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy arena koa no anavotana anareo. Fa izao ny lazain'i Jehova Tompo. Tany Egipta no nodinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asirianina koa nampahory azy tsy ahoana tsy ahoana. Ary ankehitriny inona no ataoko eto hoy Jehova? Fa nobaboana tsy ahoana tsy ahoana ny oloko. Mpanapaka azy dia manakora hoy Jehova. Ary mandrakariva dia hamavoina mandritry ny andro ny anarako, koa ny oloko dia halala ny anarako. Eny, amin'izany andro izany dia ho fantany fa izano miteny hoe inty aho. Akory ny atsara ny tongotry ry mitondra teny soa mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena. Eny, izay manao an'i Ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Injany ny feon'ny mpitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-mioby, fa ho faly izy mahita mifanatry maso ny odian'i Jehova ho an'i Ziona. Velomy ny oby ry fitoeran-drava any Jerosalema, fa Jehova efa nampionina ny olony
sady efa nanavitra ny Jerosalema. Jehovah efa mampiseho ny sandry ny masina teo imason'ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitsika. Mialahy ianareo ka mivoa, aza mikasika izay maloto. Mivoa avy eo aminy. Madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehovah. Fa tsy tampoka no ivoahanareo, ary tsy lositra no andehananareo. Fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Israely no vody lalanareo. Ny amin'ny mpanompon'i Jehovah dia ny zava-mahagaga nataony sy ny nandavany maro azy sy ny fahoriana nentiny ary ny avotra vitany ary ny voninahitra homena azy. Indro ny mpanompoko ho hita ho endry, hisandratra sy ho ambony izy ka ho avo indrindra. Fa toy ny gagan'ny maro anao, ny tarehiny dia simba ka ohatra ny tsy tarehiny olombelona akory, ary ny endriny ohatra ny tsy endriky ny zanak'olombelona. Dia toy izany no ampiendratrendran-tany ny firenena maro. Ny mpanjaka hitapimbava aminy, fa izay tsy mbola nolazaina tamin'ireny no hitany, ary izay tsy mbola reny akory no saintsainy. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. misaotra an'Andriamanitra isika afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Isaorana manokana ireo onjam-peo samihafa izay manaiky ny handefan'izany manerana ny nosy hatrany ivelany any amin'ny alalan'ny podcast, ankoatry ny fahafahanao mihaino an'izany amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook. Dia raina ny tompo satria mbola afaka mitoro ny filazantsara isika ary ararotina izany fotoana izany afatsika manomeny be indrindra sy ny tsara indrindra arak'izay azontsika tao ho voninahitra ilay Andriamanitra naniraka antsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Iariva afaka isika. Rain'izay ny an-danitro misaotra noho ny fitiavanao anay izay tsy tratry ny sainay satria mihoatra ny fahatakaran'ny sainay azy izany, mihoatra lavitra mihitsy. Ny azona iantoka dia tianay ianao ary mahalala ny mahasoanay indrindra mihoatra noho izay heverinay fa mahasoanay azy. Hianatra ny teninao indray izahay dia mangataka anao hanazava ny sainay, fahazavantsaina avy amin'ny fananao masina, ampihiratra ny masonainy amin'ny fahalalana izay omenao anay ary atonga anay hanapa-kevitra ny amin'izay tokony ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio isika dia iresaka fahalalana hafakely izay anisany natonga ny Daniela sy ny namany telo lahy tsy hanaiky hihinana tamin'ny hanina fihinan'ny mpanjaka, satria izany sakafo izany dia tsy vitany hoe mety hanimba fahasalamana fa mety hanimba koa ny ati-do. Fahamarinana anankiray izay tsy azo ditsita no resantsika amin'ity anio ity, dia ny amin'ireo herinaratra mifanaretsaka ao amin'ny ati-do ao. Hitantsika eo manina sika no miresaka an'izany. Azony manam-pahaizana tao amin'izao fotoana izao ny mandrefy an'izany, ary amin'izany no ikarohana izay faritra tsy salama na simba ao amin'ny ati-do izay mibaiko ny tena iray manontolo. Zao anefa ny herinaratra mifanaretsaka amin'ny alalan'ny hozatry ny ati-do
zay mifandray amin'ny tenantsika manontolo no an'ny fomba azon'Andriamanitra mifandray amin'ny olona sy hiasana amin'ny fiainana any anatiny indrindra. Amin'ny alalan'ny fanahy masina, izay rehetra manakorotana ny fandehan'ny herinaratra ao amin'ny ozatry ny atodoantsika nefa dia hanalefaka ny tanjaky ny herin'ny saina ary miafara amin'ny famonoana ireo fahatsiarovan-javatra ao amin'izany atodoantsika izany. Anisan'ny olana lehibe izay hiadiny maro amin'izao fotoana izao izany hoe tsy fitadidiana izany, zava-doza izany, tonga hatrany amin'ny Alzheimer na tena tsy fahafantarana intsony, tsy fitadidiana intsony izay tokony alesy, izay tokony atao. Raha seho amin'ny endriny hafa izay voalaza dia izao mifandray amintsika amin'ny alalan'ireo herinaratra mifanaretsaka ao amin'ny atodoantsika ireo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka raha sanatria izany ho simba ny alkôla na ny droga na ny sakafo hafa ireo sela ny atodo dia tsy salasalana fa tsy rindra arak'izay tokony ho izy intsony ny fivezivezeny izany herinaratra ao amin'ny atodo izany, ary ny tsy maintsy ho vokany dia lasa ho ratsy ny fandrenesantsika ny feo ny fanahy masina, ary izay ny tanjon'ny Satana izay. Tiany ho elingelenina na ho potehina mihitsy aza ny fitaovana ifandraisan'Andriamanitra amintsika dia ny atodo. Ny atodo izay mibaiko ny zavatra rehetra ataontsika, ny fanapa-kevitra raisitsika, ny fandiniana ataontsika sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany dia ny fifaneraserantsika amin'Andriamanitra sy ny lanitra mihitsy no voatohitohina amin'ny alalan'ny zava-mahadomelina izay hanimba ny atodoantsika, anisan'izany ny alkôla, ny droga sy ny sisa. Manadombo ny fahafahantsika mitsara sy misafidy araka ny tokony ho izy izany. Tsy manana fahitana marina izay tsara intsony isika rehefa dombo ny saitsika, tahaka ny olona mandeha ao amin'ny maizina. Ary izao no voalaza amin'ny Baiboly momba izany eo amin'ny Korinthiana 2:7, 5:12 sy 17. Korinthiana 2:7, 5:12 sy 17. Tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo izany. Zava-dehibe dia izao, antsoiny ny ten'Andriamanitra isika mba hiaraka miditra amin'i Kristy amin'ny fitoerana masina. Inona no hevitra izany? Izao no voalaza ao amin'ny Hebreo 10:7 ka hatramin'ny 12. Hebreo 10:7 ka hatramin'ny 12. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy, dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Ahoana moa izany no hafahana manao an'izany raha simba ny atodoantsika? Dia azonao vakiana koa izay voalaza ao amin'ny Hebreo 4:15 sy ny 14. Hebreo 4:15 sy ny 14. Raha nanomboka tamin'ny taona 470 no nidiran'i Kristy tao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra, nanao fifonana ho antsika hanatanteraka ilay fitaom-pivavahana lehibe dia ilay andro fitsarana izany. Fanao isa-taona teo amin'ny tabernakely tandindona tetỳ an-tany, ilay tena izy mantsy dia any an-danitra. Raha izay dia tsy maintsy mitondra tena tahak'izay nitakina tamin'ny zanak'Israely tamin'io andro io koa isika. Mbola resantsika lava dia lava eto momba io taona 470 io. Raha tsorona izany dia izao fotoana fidirana ao amin'ny tranon'ilay fionana izao vanim-potoana misy antsika izao, dia tokony hiaina mifanaraka amin'izany isika. Raha tiantsika izany hanaraka an'i Jesosy ao amin'ny toerana hamerana ny ho avintsika mandrakizay, dia tsy maintsy anaiky amin'ny fahafenony ny toromarika rehetra nomen'Andriamanitra momba n'izany isika, tafiditra ao anatin'izany ny fahasalamantsika. Misy fotoana toy izany eo amin'ny fiainana, fotoana izay mitahika amin'ny fahafenony, ny tsilosaina sy ny fahiratana ara-panarehetra
satria zava-dehibe tsy miveriny indronga eno miseho e fitsarana antsika tsiraray avy zay iantoka ny ho avintsika mandrakizay na ho fahaverezana mandrakizay na ho fiainana mandrakizay tsy azo ataoko toto zany zinona moa ty fiainana mandalo 20 taona raha betsaka no atakalo am'izany mandrakizay zany am'izao minitra faraparany eo amin'ny tantarany tany zao ry havana dia tezitra mafy amy zanak'Andriamanitra rehetra Satana. Fahavalo efarisa izy, ekeny zany. Saingy ny safiditsika no amitaka atsika raha tsy ampiasaitsika miaraka amin'ny heriny fanahy masina. Tsy janony Satana fa hanao zay ahalavo atsika ao amin'ny fahotana. Etsy andan'izay dia tsarovy fa misolo vava sy anao eo anatrehany fitsarany lanitra Jesosy. Ka tsy rariny ve raha mailo sy mitandrina isika ary mandany fotoana mihitsy amin'ny fivavahana sy ny fanetretena. Ny fitsilovan'ny fanahy masina ny tsara hameno ny sela rehetra ao amin'ny ati-dohantsika fa tsy ny alkôla na ny zava-madomela hafa sanatria. Raha misy fotoana zay mitaky ny fahatserovan-tenantsika tsirairay amin'ny fahafenony mba anaovana hoe eny amin'i Jesosy Kristy eo anatrehany fankapana rehetra alefa andevody fahavalontsika dia amin'izao fotoana izao indrindra. Mazava amintsika izao ny tsy netezan'i Jesosy misotro lay divay miharo afero raha ny fantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy. Azonao jerena zao ny amin'ny Matio 7:4-7:30. Matio 7:4-7:30. No lavy ny sotro an'izany satria miaro afero mba atonga azy hanana fahatserovan-tena feno sy saina tsy miketrahany toka ny alkôla ao anatiny, fanapoizinana ao anatiny. Lasa anaonao foana mantsy izy, iteniteny foana na sanatria tsy atsiaro-tena mihitsy. Lesinao antsika no nomeny Jesosy mba hitandremantsika ny fahasalaman'ny ati-dohantsika. Tsarovy fa na dia nangiry firy sy nanaintena mafy tokoa aza ny nofony Jesosy, ny fanahiny, vokatry ny fampahoriana nahatra taminy, dia tsy nisy na dia segondra iray aza na nadinono ny antony na hatonga azy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena sy ho famonjenanao. Dia tsy maintsy ny feteny izy. Nataony zany mba hatserovany sy ahitany an-tsaina ny salovatava ny mpino mibebaka tsiraray avy. Isika koa amin'izao fotoana izao, move isika tokony hanadino ny salovatava an' Jesosy na dia indray mpimaso monja aza. Hitantsika amin'izay ny mazava-dehibe ny fitandremana ny fahasalamana amin'ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity. Manomboko izao ary dia ataovy ambavaka ny ezaka rehetra ataonao mba hitandremanao io ati-dohanao io, izay hany fitaovana verina ihany hifandraisan'Andriamanitra amintsika ary ahafahana mibaiko ny vatantsika rehetra. Asan'ny ati-doha zany, ahafahana mandray fanapa-kevitra endry mazava amin'ny fotoana mety indrindra. Raha simba ny ati-dohantsika tsy afaka manao an'izany. Io anefa ny tena lasibatry Satana mafy dia mafy, satria raha vitan'izany dia ho vitany ny hanimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny Tompony anokatra ny masontsika tsiraray avy mba hatonga antsika afaka mandray fanapa-kevitra entitra hitandrina tsara ny fahasalaman'ny ati-dohantsika. Amen.
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Voasoratra hoe tafaraka eto amin'ity onjapeo ity indray isika. Ny fandarana voasoratra hoe no mandomba ravarana anao sady manolotra ny arahaba sy mirary soanao hatrany. Arahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Iara-ianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika eto amin'ny fandarana, koa asaina iampitiavana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Lohahevitra lehibe iray no iarahantsika mianatra anio nefa mialohan'izany dia manasanao aloha mba hivavaka isika. Ray malalo misaotra anao izay noho ny tombontsoa nomenao anay, misaotra ihany koa noho ny amin'ny tombonandro menao anay, misaotra satria omenao fotoana izahay afaka mianatra ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia tahio indray izany mba hitondra ainga vaovao, hitondra fiainana vaovao ary hitondra fanapahan-kevitra vaovao aty anatinay izay mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia tahio ny mpiaino rehetra manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao, ny fitahinao ane ho amin'izy ireny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Lohahevitra lehibe ho ny namananary no iarahantsika mianatra eto amin'ny fandaharana araka izay voalaza diry am-piandohana. Inona moa izay lohahevitra lehibe izay? Mikasika ny atao hoe batisa, ny batisa. Izay zany no lohahevitra lehibe izay ianarantsika eto amin'ny fandaharana. Ao anatin'izay tontolo-kevitry ny batisa izay namananary araka amin'ny fanambaran'ny soratra masina, dia voarakitra ao anatin'izay resadresahana ao anatin'izay batisa izay ny mikasika ny finoana sy ny fibebahana. Araka amin'ny voalazan'i Jesosy, dia inona ny fepetra fenoina mba handraisana ny batisa? Inona ny fepetra fenoina mba handraisana ny batisa? Ao amin'ny Marka 4:20, ny 5:10 sy ny 11 dia mamaly an'izay fanontaniana napetraka teo izay. Marka 4:20, ny 5:10 sy ny 11. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo
ka metoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no hoelohina. Manamafy izay toko sy andiny no vakiny namana anary teo zay a ny asan'ny apôstôly toko 9:10 ka ny andininy 2:30 sy ny andininy 7:30. Allo vakitsika ihany namana anary a asan'ny apôstôly toko 9:10 andininy 2:30 sy ny andininy 3:30. dia hoy izy mirahalahy, minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ny andininy 7:30 ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:10 ihany, ary nandray azy roalahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany diakapony ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Araka izany vakiteny zany ny fepetra fenoina mba handraisana ny batisa zany na mananary dia tsy maintsy mino aloha zay vao atao batisa. Ny marika toko 9:5 sy 9:10 moa zany dia milaza hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Mino aloha ianao zany dia atao batisa. Zay zany no fepetra fenoina mba handraisana ny antsoina hoe batisa. Ara izay ary inona ny tsy maintsy mieloha ny batisa? Araka ny tenin'ny apôstôly Petera, inona no tsy maintsy mialoha ny batisa? Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 asan'ny apôstôly toko 2:7 mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Mibeba izay zany no zavatra tsy maintsy mialohan'ny batisa. Ny olona iray izay atao batisa zany dia olona efa nibebaka. Zay ny fanambaran'ny apôstôly Petera, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Ny batisan-jazakely dia tsy eken'ny Baiboly mihitsy satria tsy misy na dia olona iray aza afaka ino na hibebaka isolo olona. Ohatra hoe fakanany ray zany na ny fakanany reny amin'ny batisa. Ny batisa any azo ekena ary zany dia natokana ho an'ny olona efa mahafantatra ny mahazava-dehibe io fanao io. Zay ny atao hoe batisa. Nazavain'ny Karl Barth, ilay teolojianina malaza, fa ao amin'ny testamenta vaovao dia tsy entina tarihina eo amin'ny batisa ny olona iray. Zany hoe tsy taritina eo amin'ny batisa le olona iray, fa lay olona no manantona mba atao batisa. Izay zany no mahatonga ny hoe ny batisan-jazakely dia tsy eken'ny Baiboly mihitsy satria ny zazakely mbola tsy mahalala na diso ny zavatra nataony na marina. Ny zazakely mbola tsy tonga saina amin'izay ota nataony ary mbola tsy nahafantatra ny hibebaka. Ka izay no antony tsy any eken'ny Baiboly na oviana ny zazakely atao batisa. Inona ary zany no omen'ny batisa an'izay olona mino an'i Kristy? Inona no omen'ny batisa izay olona mino an'i Kristy? Ny asan'ny apôstôly toko 2:20 na manarila dia mamaly an'izay fanontaniana napetraka ao teo zay. Asan'ny apôstôly toko 2:20 ary ankehitriny inona ny mampijanona anao? Mitsangana, miantso ny anarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ny Apokalipsy toko 1:5 ihany koa dia mbola mamaly an'izay fanontaniana izay. Apokalipsy toko 1:5 ary avy amin'i Jesosy Kristy
vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay ty antsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Inona zany no omeny batisa an'izay olona mino an'i Kristy eto? Fahadiovana fanasana zany. Fahadiovana fanasana amin'ny fahotana. Fanadiovana zany voasasa ho afaka amin'ny fahotana zany ny olona iray izay mino an'i Kristy. Zay no omeny ny batisa an'iny olona mino an'i Kristy iny. Amin'ny anaran'izy ary moa zany namanarila no anaovana batisa an'ireo olona voamino. Amin'ny anaran'iza no anaovana batisa ireo olona voamino. Ny Matio 7:20 ka ny 7:10 no entintsika mamaly izay fanontaniana zay. Matio 7:20 7:10. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny batisa zany dia atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Izany torolalana moa dia avy amin'i Jesosy Kristy mihitsy ilay mpanavotra sy zoky ary modelintsika. Inona kosa no firaisana kaiky ao amin'i Jesosy Kristy ampidirana ny mpanota mibebaka amin'ny alalan'ny batisa? Inona no firaisana kaiky ao amin'i Jesosy Kristy ampidirana ny mpanota mibebaka amin'ny alalan'ny batisa? Galatiana 4:7 ka ny 7:20. Galatiana 4:7 7:20. Fa na iza izy ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Ny firaisana kaiky ao amin'i Jesosy Kristy ampidirana ny mpanota ny bebaka amin'ny alalan'ny batisa zany dia ny fitafiana an'i Kristy. Rehefa natao batisa zany ianao dia mitafy an'i Kristy. Zava-dehibe inona teo amin'ny asa nandrana an'i Jesosy ary zany no ampiraisy ny batisa ny mpino. Zava-dehibe inona teo amin'ny asa nandrana an'i Jesosy no ampiraisy ny batisa ny mpino. Romanina 4:9-7. Romanina 4:9-7. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ny mahatoateny hoe batize avy amin'ny teny Grika hoe batizenina dia manatsoboka na mandetika no tena dikany. Manatsoboka na mandetika, izay no tena dikan'ny mahatoateny hoe batize. Tamin'ny taonjato 9 talohan'i Kristy dia nanazava ny fomba nanatsobohan'ny mpanefy ao anaty rano ny vinodorana natao menamena tsara, menamena mivaivay i Homera mpanao tononkira. Raha izay zany na mananary dia azo adika toy izao manaraka izao zany lay teny novakiana tao amin'ny Romanina 4:9-7 teo. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natsoboka ho amin'ny Kristy dia natsoboka ho amin'ny fahafatesany. Arak'izany heviny zany natsoboka. Ny batisa dia tandindo ny fanatsoboana ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Satria amin'izany lalana zany no anehoanan'ny olona ny fanapahan-keviny hiditra tanteraka ao amin'ny drafi-pamonjena izay nitanterahan'i Kristy. Ny batisa ihany koa na manarila dia fanompoam-pivavahana ara-pilazantsara izay mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka raha atao batisa zany ny olona anankiray ny hevitra zany dia manambara-pahabe maso izy fa voaombo niaraka tamin'i Kristy
dia nalevona niaraka tamin'i Kristy ary natsangana mba hivelona amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'i Kristy. Ny batisa sitrika ihany ry mpiara-mianatra malala no afaka maneho an-tsary ireo zavatra telo voalaza ireo. Raha izay ary no izy namananary, ahoana ny fomba amitianan'ny apôstôly Paoly ny hevitra raiketin'ny batisa? Ny Romanina 9:4 sy ny 5. Romanina 9:4 sy ny 5. Koa niarana levina taminy, izany hoe niarana levina tamin'i Jesosy Kristy izany, tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy, tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tena ny ota, mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Ya, izay zany no fomba amitianan'ny apôstôly Paoly ny hevitra raiketin'ny batisa. Inona ary no andininy ao amin'ny filazantsara izay manondro mazava fa batisa asitrika no nankalazaina tamin'ny andron'i Jesosy. Mety mahalala toko sy andininy maromaro ianao, fa menina mananary ianao ny toko sy andininy izay tsara ho tadidiana mba ahatsiarovantsika izay batisa izay. Ny Jaona 7:7 izany dia tsara tadidiana, atao anatin'ny saina. Jaona 7:7 mivaky toy izao: ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salehima, satria nisy loharano maro tao. Io zany dia andininy anankiray izay manondro mazava fa batisa asitrika no nankalazaina tamin'ny andron'i Jesosy. Batisa asitrika satria i Jaona no nanao batisa. Taiza hoe arak'ity vakitiny ity, Ainona, tao Ainona, tao akaikin'ny Salema, satria nisy inona hono tao? Nisy loharano maro tao. Atao inona moa loharano maro raha toa ka zavatra tsy mila rano betsaka no atao, fa satria misy loharano maro tao dia manambara izany, manamafy izany fa misy zavatra asitrika ao anatin'ilay rano. Marina izany namana Rila. Nandritra n'ireo taonjato voalohany dia batisa asitrika no natao, natsoboka manontolo tao anaty rano ny mpianatra batisa ary natsangana vetivety avy eo. Tsy famantarana ivelany ny fahafatesana na raha ny fandevenana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty avy eo am-pasana fotsiny no hitan'ny Paoly voafono tao anatin'ireo fanompoam-pivavahana roa soson'ireo. Fa evony lalina kokoa no nantitra anteriny ny fanitriana dia ny fahafatesana amin'ny fahotana. Ary ilay olona taloha, olona ara-boajanahary ka tsy hita intsony ao anaty rano toy ny voalevona ao anaty fasana, ny fivoahana avy ao anaty rano kosa no fahaterahana olom-baovao, dia ilay olona no avozin'ny fanahy masina izany. Amin'inona ary arak'izany no tokony ametrahan'ny kristianina ny fitokisany? Kolosianina 2:12. Kolosianina 2:12. Fa niarana levina taminy, izany hoe tamin'i Kristy, ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Arak'izay vakiteny izay zany namana Rila dia amin'i Kristy no tokony ametrahan'ny kristianina ny fitokisany.
tapitra ny fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity fandarana ity. Koa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny tompoany hitahinao sy ny ankonanao mandrakariva. Naritiana sy Rila no niaraka taminao teto. Metraka ny kopakopa tanàna ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity. Feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana. Misaotranao manaraka tsy tapaka ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny Feo Fanantenana. Ny fandarana vokarin'ny radio Adventiste iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy izay arahanao amin'ny onjam-peo samihafa miara-miasa aminay. Anisan'izany ireo radio FM mandeha amin'ny ondokortakoa ty fandarana ity ary renao maneran-tany amin'ny alalan'ny podcast ho antsika izay afaka mijery amin'ny Facebook sy ny YouTube ihany koa dia afaka manana tombontsoa mamerina miaino an'izany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Miaraka ivavaka isika milohan'ny hidirantsika miloha hevitra lehibe anankiray manao hoe ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra. Ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra. Raizany an-danitra misaotra anao zay satria fitiavana ianao ary tianao zahay mba hianatra ny fitiavana ny tiavanao anay. Tsy misy fiatsaram-belatsia, tsy hainay anefa zany fa ianao no afaka manome zany anay. Izahay dia mino fa hanome anao ary dia hiezaka izay hiaina mifanaraka amin'izany. Ny fanahinao masina ny hanome anay ny fitiavana izay avy aminao satria vokatry ny fanahy masina zany fitiavana zany araka ny voalazo amin'ny Galatiana 5:22. Tiana hiananana izany satria tsy hainay manana an'izany fitiavan-tena ny fitiavanay, fitiavana miatsara velatsia, fitiavana diplomatika fotsiny. Rehefa misy tombontsoa tiana ho azo dia maneho fitiavana kanefa fitiavana feno fiatsaram-belatsia. Tsy zany ny fitiavana tianao hitiavanay ny hafa fa ny fitiavana avy aminao zay vokatra ny fanahy angatahanay zany mba homenao anay. Dia azavao ny sainay atakaranay tsara ny lesona tianao ambarananay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany moa ny andininy manokana ny fantenana izay ahafahantsika mahatsiaro mandrakariva ny voatoatin'ny lesona. Ary asaina ataontsika tsenjery izy ireny amin'ity anio ity dia izay voalazo amin'ny Jaona 1:4-20 no menanao. Jaona 1:4-20 manao hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Averintsika indray mandeha, raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ity andininy ity dia mampianatra antsika fa raha manana fitiavana an'Andriamanitra marina isika, tena fitiavana an'Andriamanitra fa tsy hoe fitiavana teo any an-danitra fotsiny, dia tsy hankahala ny rahalahintsika isika. Raha miteny isika hoe tena manana ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ary tena tia an'Andriamanitra kanefa misy fankahalana ao anatin'ny fotsika dia mpandainga isika.
karazam-pitiavana inona aloha ity resahana eto ity. Raha vakitsika ny Galatiana 5:22 Galatiana 5:22 dia vokatry ny fanahin'Andriamanitra eketsika hiasa ao anatsika io karazam-pitiavana io. Ny fitiavana dia sarobidy indrindra. Amin'ireo zavatra anankitelo mitoetra ny finoana fanantenana ny fitiavana dia ny fitiavana no ambony indrindra. Saingy tsy izay karazana fitiavana resahantsika fa io karazam-pitiavana vokatry ny fanahy masina io. Tahaka ny zavatra tsara rehetra anisan'izany ohatra ny vola dia misy foana ny sandoka. Ka raha misy ny fitiavana marina vokatry ny fanahy masina dia misy ny fitiavana sandoka izay avy amin'ny Satana mihitsy. Ny fitiavana sandoka dia mamitaka olona maro. Mody mity mba hahafahana mahazo zavatra anankiray izay kendrena manokana. Misy olona ohatra eo amin'ny fifankatiavan'ny lahy sy ny vavy, ny fitiavana firaisana ranofo amin'ilay vehivavy fotsiny mamaika azy dia lazainy fa tena lasa adala amin'ilay vehivavy izy, tena tiako ianao. Kanefa rehefa vitany ilay zavatra nikendreny dia ankalaindray ilay olona. Fitiavana sandoka izany, tsy ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra izany. Tahakan'izany koa ny fitiavana miasa ao anatin'ny fifankatiavan'ny mpanao politika ohatra, na ny samy dahalo ohatra, na samy ao anatin'ny fikambanana maloto anankiray. Mifankatia zareo no ny tombontsoa iraisana. Ao anatin'ny politika moa dia misy ilay antsoina hoe fahaizana mandainga, fahaizana metsara velatsia, fahaizana manao sarotava. Ilay sarotava dia misy karazany be dia be mihitsy ny iray ampiasaina arakaraka ny olona iresahana sy ny toe-javatra resahana. Zany dia sandoka avokoa. Misy milaza fa azo ampiasaina izany ao amin'ny fifandraisana samy kristianina na fifandraisan'ny kristianina amin'ny hafa. Tena zava-doza zany, fahotana mahafaty zany. Ny fitiavana tian'Andriamanitra ifandraisantsika na miniza na miniza dia fitiavana tsy metsara velatsia. Zao ny vakitsika ao amin'ny Jaona 7:10. Ahitantsika ny hoe karazana fifandraisana tian'Andriamanitra isy amintsika samitsika. Jaona 7:20. Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, izaho koa ao aminao. Tsy maromaritra iraisana zany hoe fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra ray sy ny zanany zany, fa tena fifandraisana madio, tena mpitiavana. Dia fifandraisana tahakan'izany ny tian'Andriamanitra isy eo amin'ny fifandraisantsika. Mba ho iray ihany izy, tahaka anao ray ato amiko, izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy. Dia izao ny voalaza ao amin'ny 2:17. Izaho ao aminy, ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Zany karazam-pitiavana izany dia tsy misy fiatsaram-belatsia tahaka ny fitiavana faneon'ny diplomaty ao anatin'ny antsoina hoe diplomasia rehefa misy zavatra tiany ho azo anatin'ny négociation atao amina mpifaninana na koa mpifahavalo mihitsy aza. Ka raha miresaka tsika izany mandritra nyity lesona ity ilay karazam-pitiavana izay tian'Andriamanitra hifankatiavantsika sy hitiavantsika ny hafa, dia izay fitiavana vokatry ny fanahy izay tsy misy fiatsaram-belatsia no resahana. Nahoana moa no takiana izany? Ekena fa hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laon'ny Andriamanitra amin'ny farany. Kanefa izay irian'Andriamanitra ho toetra antsika mialohan'ny hamelany antsika handova izany fiainana mandrakizay izany dia tiantsika hanana ny fitiavana izay nitiavany antsika. Tiany isika hitiany hafa tahaka ny nitiavany antsika. Ary na dia maro aza ny tsirariny ny faharatsiana manjaka eto amin'ity tany ity izay ho foanan'Andriamanitra amin'ny farany, dia tsy midika izany fa tsy azo ampiasaina isika mba hanampy amin'ny fanamaivanana ny fahoriana sy ny faharatsiana misy amin'izao fotoana izao manodidina antsika. Raha ny marina dia tena diditsika mihitsy amin'ny maha-kristianina antsika manao an'izany tahaka ny nataon'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany. Miara-dalana ny fitiavana sy ny rariny tsy afaka misaraka ho ianarantsika ao anatin'ny lesona izany. Tiany rariny Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra isika dia ho tiany rariny koa. Raha tian'Andriamanitra ianao
dia ifankaty koa amin'ny fitiavana vokatry ny fanahy ny akoatran'izay dia fitiavana sandoka satria tsy ho haintsika mamorona an'izany karazam-pitiavana tian'Andriamanitra ifankatiavantsika izany amin'ny heritsaintsika amin'ny fahaizantsika be deaibe ny mahay an'izany amin'ny fomba diplomatika misy tombontsoa-kendrena fa tsy izany karazam-pitiavana tian'Andriamanitra ifankatiavantsika. Anisan'ny fitiavana ny hafa fiheverana izay mahasoa manodidina antsika. Tsy afaka mitaza-potsiny isika. Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia tsy nitaza-potsiny ireo mahantra manodidina azy. Ary tsy mbola hitantsika mihitsy izy ny toeny hoe raha anaraka anareo, raha hiditra any amin'ny laharana izay misy anareo dia ampiko. Fa niza olona nila fanampiana dia nampiany daholo, tsy nasiany fepetra. Tsy tokony hodintsika tsy hita zany ny fahorian'ny hafa manodidina antsika. Tsy afaka miteny koa isika hoe ny adalàna na tonga azy ohatr'izao, ka raha ataon'Andriamanitra an'izany koa isika hoe ny adalànareo no mahatonga ny fahoriana eto amin'ity tany ity, dia mba ahoana? Manampy tsy misy fepetra. Zay vokany dia Andriamanitra no mikarakara an'izany. Fa asaina mamita zay anjarantsika aloha isika. Mario tsara zay voalaza ao amin'ny Jona 7:20 teo. Rehefa hita eo amintsika izay hoe iray amin'ny tena firaisana, tsy firaisana diplomatika fa firaisana tahaka ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanaka, tsy fifandraisana diplomatika koa ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, fa tena fifandraisana vokatry ny fanahy, fitiavana tsy misy fihetsaram-belatsia. Rehefa hita eo amintsika izany dia izao no toy ny ery ambany ery. Hinono izao tontolo izao fa hinono naniraka. Mba hinono izao tontolo izao fa hinono naniraka. Izao tontolo izao izany dia tsy hino an' Jesosy ho nirahan'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao raha tsy hitany eo amintsika izay toetra izay tian'Andriamanitra hiainantsika izay, fa ny eo-pitiavana ny rahalahy amin'ny fomban'Andriamanitra. Mino fa ahafinaritra antsika ny anaraka an'izany lesona izany satria hiaraka hianatra isika. Manao mandra-peona vetivety indray ary tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR